fitsanganana amin'ny maty ary batisa fahatsiarovana. Izany loha hevitra roa izany indray no iarahantsika midinika sady anasako anao ihany koa hiaraka amiko hiaraka isika handinika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ampifaliana indray no hianako aminao amin'izao maraina vaovao izao amin'ity ora ity. Hiaraka handinika indray ilay lohahevitra izay efa nambarako teo am-piandohana. Ingany ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao ary ny fiadanana ny hitoetra mandrakariva amin'ny tokantranonao. Ka mialohan'ny andiniantsika izany lohahevitra izany dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao indray izahay noho izao fotoana sarobidy loatra izao satria nomenao anay indray andinianay hiarahanay mianatra ny teninao. Mamela ny elokay ary aoka ho vita fihavanana aminao izay ka ny fanenao masina ane no hitarika ametraka ny teninao aty amponay dia mitahy izao mpiara-mianatra amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ao amin'ny filazantsarany Marka no iarahantsika mandinika izay ny resaka mandrakariva ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy ny nandevenana azy ary mipakatra ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Miara-miaiky ny filazantsara efatra fa maty tamin'ilay andro antsoina hoe fiomanana Jesosy. Izay no voalaza amin'ny filazantsarany Lioka toko fa 5:12. So zao voalaza ny hoe ary noho ny hariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata dia avy Joseva avy any Arimatea lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinitriona sady miandry ny fanjakan'Andriamanitra koa ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Maty tao amin'io andro fiomanana io Jesosy. Ary manazava ny ankamaroan'ny mpandinika rehetra fa manomboka amin'ny filetehan'ny masoandro ny alakamisy ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro zoma io andro fiomanana io. Ka raha jerena zany dia zao ny harivan'ny zoma no maty Jesosy. Ary dia nalevina aingana izy mba tsy ho tratry ny filetehan'ny masoandro, mba tsy ho tratry ny sabata. Zavatra misy zany ry mpiara-mianatra amiko nitsahatra tao am-pasana Jesosy nandritra ny andro sabata. Dia tahaka izany koa ny mpianatra nitsahatra ny mpianatra. Zao ny voalazan'ny filazantsarany Lioka toko fa 7:25 manao hoe ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Nafinaritra zany fa nipetrapetraka mihitsy ny fametrahana ny fitsaharany sabata na dia atao hoe efa fotoana izay mangidy teo amin'ny tantarany mpianatra aza. Ny zavatra nisy indray teo amin'ny rehefa tafaka ny sabata voalaza amin'ny Marka toko fa 5:1 dia zao ny voalaza leteny. Ary rehefa afaka ny andro sabata, tapitra zany ny fitsarana sabata. Rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena, Salome ary Maria reniny Jakôba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Tapitra ny sabata zany hoe rehefa hariva n'ilay fitsaharana. Raha ohatra zany ka vantanina ny resaka rehefa sabotsy hariva dia lasa ilay reto vehivavy reto nandeha nividy zava-manitra fa andeha ho any amin'ny fasana ny ampitso maraina ny alahady. Zao ny voalaza le teny amin'ny 2. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Niomana ho any amin'ny fasana ireto vehivavy ireto. Tsy niomana ho any amin'ny toeran-kafa izy ireo fa niomana kosa nandeha nakany amin'ny fasana. Ary ny zavatra antranga tsy tao intsony Jesosy. Ny fifaliana voalohany zany dia Jesosy tsika tsy ao am-pasana. Zay ny antony tsy ankofatsika, tsy andeha hivavaka eny amin'ny fasana isika satria ny Jesosy tompontsika dia efa tsy tao amin'ny fasana intsony.
Ary eto a dia tsy mba hoe nametraka fahatserovana za andro Andriamanitra mba hahatserovana zany fitsangana tamin'ny maty zany. Zay ny zavatra mahafinaritra. Fa ny soratra masina dia nametraka tsangam-bato manokana hahatserovana zany fitsanganan Jesosy tamin'ny maty zany. Dia zao no voalaza amin'ny bokin'ny Kolosianina toko 2. Kolosianina toko 2 ka ny andininy 2:20. Ndeha ho jerevantsika ny bokin'ny Kolosianina toko 2 ka ny andininy 2:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa. Fa niarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa, zay niarahanareo nitsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Ry mpiara-mianatra namako, ry mpiara-midinika amiko izao soratra masina izao, tsy misy na dia teny iray azo ao anatin'ny soratra masina milaza fa nanangana andro fahatserovana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty Andriamanitra, fa ny nataon'Andriamanitra ho fahatserovana ny fahafatesana sy nitsangana Jesosy tamin'ny maty dia ny batisa zay natao fahatserovana. Izao nanamafy an'izany Paoly amin'ny Romanina toko 1 ka ny 4 manao hoe koa niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganan'i Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainana vaovao. Zay le aloha hevitra anankiroa. Faly isika fa tsy tao amin'ny fasana intsony Jesosy. Ary ny faharoa, ny batisa no fahatserovana izany fitsanganana amin'ny maty izany. Koa na iza manaiky atao batisa amin'ny batisa naovana Kristy dia manaiky ny fahafatesan'i Kristy tamin'ny maty, ary kosa manaiky ihany koa ny fitsanganany ho amin'ny fiainana vaovao. Koa amin'ny ity androany ity ny taritiko ianao mba anaiky izany fahamarinana lehibe lazain'ny soratra masina zany, ary ho faly fa Jesosy sika tsy ao ampasana intso. Averiko ny mandeha fa ny batisa izany no tsangam-bato anankiray lehibe ho fahatserovana ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ka niza manaiky atao batisa dia resy lahatra izy fa maty ho azy Jesosy ary nitsangana hitondra fiainam-baovao ho azy. Zay mantsy izy hoe niaraka nalevona ny batisa zany dia fandevenana. Jesosy rehefa maty dia nandevona ny fahotantsika, nandevona ny fahotan'izao tontolo izao tao amin'ny fasana. Ary niza atao batisa dia mandevona ihany koa ny fahotany tamin'ny lasana rehetra. Fa Jesosy tsy nijana tao amin'ny fasana fa nitsangana kosa izy hitondra fiainam-baovao amin'izao tontolo izao. Ary na iza natao batisa dia nitsangana vao amin'ny batisa ho amin'ny fiainana vaovao. Koa miantso anao indray amin'ity androany ity, raha toka faly ianao fa nitsangana maty Jesosy dia zao manaiky ianao fa ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an' Jesosy. Ka dia Andriamanitra no ampatsiaro anao, Andriamanitra no nampy anao andray ny fanapahan-kevitra zay tokony ho raisina manoloana izany dinika ny fanaovantsika izany. Ka dia ombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity, ho saintsainao indray izany, ary aoko ho faly ianao fa efa nitsangana Jesosy tompontsika. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indray izahay no izao fotoana sarobidi izao, nahafahanay niara-nianatra ny teninao teto, niaraka nandinika izany ka nahazonay fifaliana fa nitsangana tamin'ny maty ianao fa tsy nitsana tao amin'ny fasana, ary nametraka ho tsangam-bato ny fahatserovana izany dia ny amin'ny batisa ny fahafatesana ary ny batisa ny fitsanganana amin'ny maty. Mitahi izao mpiaino izao, mitahi anay mandrihitra ity tontolo andro ity, nivavaka tonoana isagna tany amin'arana Jesosy. Amen.